Ny kolikoly, ny toejavatra tsy aradrariny, ny fanososena ny zoma olona, ny anafoana ireo no asa iandraketany fikambanana fivato na ny fiarametany vondron'olona afaka tompona andraikitra zay efa manana ny borao ny ara-dalàna sy ny filoha mitarika azy eto amin'ny faritry Bongolava amin'izao fotoana izao. Saika efa miparitaka eny anivon'ireo kominina maro manerana ny faritra izy io ka ny teto amin'ny tanàna iray antsoina hoe Tsaraviavavy, komina Masolo, distrikta Tsoromandidy no nolalovany fikambanana farany ka nanaovan'izy ireo ny fanadihadiana makasika ny kolikoly avolenta nisy teto amin'ny toerana ity. Isan'ny andraikitry ny fikambanana fivato ny mijery ny olana teny anivon'ny fiarahamonina, manao andromaso ny fiainam-piarahamonina sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny zany. Ka nisy ny fitarainana tonga tany aminay kasika na olana ara-tany sy trano zany. Nisy fandravana trano mandeha amin'ny tsy tokony ho izy zany nataona olona iray izay milaza fa afaka manao azy nizaniza na ny fitsarana aza dia lazainy fa voavita. Dia niravaina fotsiny izao ny tranon'olona dia voaterin'ety fotony zany ny tenanay mijery ny hoe inona ny marina. Rehefa natao moa ny fanadihadiana niaraka tamin'ny teo anivon'ny gendarmerie-pirenena zany satria naka ST tany anivon'ny fitsarana. Misy tsy mazava zany. Misy litige le toerana nefa mivoaka ihany le karatany dia mila jerena. Hita fa sahirana ny anivon'ny gendarmerie-pirenena satria misy olona olobe voatotonona ao anatiny. Ny tanjon'ny fikambanana moa amin'izao fotoana izao dia ny anaparitaka ny masivoany ity fikambanana ity manerana nosy mba hisiny ny fandriam-pahalemana maro lafy.